tena miakina amin'izay fiainanay amin'ny lakamisy mihitsy izany aloha no ahafantaranay hoe tokony antoko ve izay na tokony anantena ve izay amin'ny valiny fangatana izay nataonay satria araka ny tenenao teo hoe varimangatsika tokoa le izy dia zavatra efa tokony nataony teo aloha nefany nampiandrasina hoe antenainay fa ny miditra vaovao zany no anatanteraka an'ireo amita ireo varimangatsika izay mbola navenao zany hoe miangatra amin'ny voalohany zany eo milakamisy sa hoe ataoko angamba tsy miangatra voalohany fa tonga dia hoentinay eo aminazy ireo valiny commission izay natao miaraka amin'ny fitakiana izay natao résumé dia menana azy sady zany sy rehefa nisy ny passation amin'ny ministra teo aloha sy ministra vaovao dia mety au courant izy hoe inona zany le andrasana raha izay manokana dia tena izay koa mantantena fa ina ny famitena zany satria zany ake raha miendritsika tamin'ny kabary ny fandrindiasana teo dia samy mikejy daholo ny famerenana ny asan'ny fitsarana ady am-kolokony ary famerenana ny fitokisany vahoaka amin'ny fitsarana nefa ny zavatra angatanay dia tena manatona zay zavatra izay zay zavatra nankitely izay mihitsy ka izay no magagana hoe fa ina zany ny sakana tsy anatanterana va zavatra nangatanay misy circulaire misy réforme misy encadrement na texte ao ary le zavatra tsy hoe sarotra be fa dia izay zany metintsika eo amin'ny fifampitsinena manaraka miasa indray mandeha io dia misy résolution tao anatiny izay tokony tanterahana nefany tsisy calendrier mazava sady tsy misy hoe ahoana ny mise en œuvre n'ireo résolution ireo ireo no entinay indray eo ministra vaovao ary misy izay anjara ny filohan'ny repoblika izay nangatanay fionana taminy nefa moa dia laviny izany fionana zany hatramin'izao nefa nandahy izy fa tsy andrayanay